manangana kristianina matanjaka manangana kristianina matanjaka fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny mitsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lidi Randria Armalala manangana kristianina matanjaka dia ampitiavana be indray toko lasy tovovavy no etiko mandroso atao anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy izay manjoy sy manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra ny Amite TV eny fa na dia aty amin'ny page ny Facebook aty ary ianao no manaraka anay na ihany koa aty amin'ny YouTube aty zava-dehibe daholo zavatra rehetra andraisanao izany fa ny hitako hoe goavana indrindra dia ianao andray zava-panahy indray lesona indray avy amin'ny tenin'Andriamanitra fampizarantsika eto amin'ity anio ity zany milohany hidirantsika ao anatin'ny votoatin'ny fandarana dia andeha angatantsika ny fanamasina mba hialolalana ny tenin'Andriamanitra fampizarantsika eto na dia minitra vitsivitsy maromaro ihany ary ny arahantsika eto dia tsy ambona aminainanao kory izany fotoana iarahantsika eto zany satria amanganao any ny fanahin'Andriamanitra ivavakantsika tompoko ankehitriny tompo malala dia tonga indray ny fotoana lehibe sy goavana izay tenenanao aminay andrenisanay ny feonao sy ny teninao mankasitraka anao izahay manome voninahitra anao mideranao satria marobe ny olona te andre ny zavatra henonay marobe ny olona te ahita ny zavatra hitanay te atsapa ny zavatra tsapanay kanefa izay dia nengaranao manokana mihitsy Andriamanitra rehefa nomenao teny isan'andro ary ao anatin'izany teninao zany no atsapanay hoe eo anilanay ianao manaramaso ny fiainanay mandinika anay isan'andro ta io ny teny Andriamanitra ka ny fananao masina ny amangy ny isa tokantrano ny isa ambatan'olona izay manjoy izao fandarana izao ary ametraka ny teny rehetra ihany keo atombavan'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amen. Ianary tompoko hiditra anatin'ny fandarantsika amin'ity androan'ity tiana ihany manamarika hoe tafiditra soamatsarytsika ao anatin'ny vavaka ombana fivadikanina amin'ity anio ity izay foana moa ny fotoana iarahantsika rehefa eto amin'ity fahita lavitra ity dia resaka momba izay vavaka ombana fivadikanina izay satria zava-dehibe ary fiainana tokony iainan'ny mpino zany ary tokony anana etaeta ho amin'izany etaetam-bavaka ombana fivadikanina zany tsika zanak'Andriamanitra indrindra tsika miaina amin'izao vanim-potoana izao efa ndresaka be dabe tsika ny mahasarobidiny zany ny mahazava-dehibe amin'izany eo ny fiainana kristianina efa nisy zavatra marobe ny fampiresantsika hoe fanehoana etaeta eo anatrehan'Andriamanitra ary be dabe ihany koa ny olona nangetaetan'Andriamanitra izay naneho an'izany etaetany zany tsy nikoboniny fotsiny tao anatin'ny fony fa nasehony tamin'ny alalan'ny fihetsika nasehony tamin'ny alalan'ny dingana izay nataony ary tao ambadika zany rehetrarehetra zany Andriamanitra dia naneho ny voninahiny tamin'ireny olona rehetra reny ary fantatritsika tsara hoe nizaniza mangetaeta eo anatrehan'Andriamanitra dia izany olona zany ihany no hofenon'Andriamanitra omen'Andriamanitra fahafapo arakaraka ny haben'ny etaeta ao anatin'ny olona ny fahafapo omen'Andriamanitra azy ary eto mbola te isitinao fonao sy ny sainao ihany mbola ampiseho izay etaetapo zay eo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'ireny fotoam-bavaka ombana fivadihan-kanina reny ohatra ny eto amin'ny trois frères andrefa nambonjanahary dia mitohy foantsika rehefa larobia amin'ny valo sasany tahaka izany ihany koa ny ety amin'ny bypassy ety amin'ny mahasoa ety zany dia afaka tsika zay akaikaiky anao sy manavanana anao dia afaka tonga ao anatin'ireny fotoana reny fa zava-dehibe fotsiny dia ianao mampiseho zay etaeta zay eo anatrehan'Andriamanitra mety hitanao hoe sarotsarotra ihany ny nahitana ny toerana io hatramin'izay satria na dia ao anaty fotoam-bavaka ary zay dia misy fotoana misy olona miantso tsy miato mihitsy hoe very mihitsy zay fa lasa taty amin'ny lalana tsy tokony nale manavivin'ny olona le toerana nefa mora hita ihany izy io satria vao miainga eto Mandroseza fotsiny ianao eto amin'ny Mandroseza eto zany ka mihazo any lalana ho any Ambohimanamboly iny dia eo aloha kely ao no ahitanao an'le hoe Amite Jardin misy plaque be eo misy banderole be zay ao dia misy ohatra hoe Amite Jardin dia ao anatiny ao no misy toerana malalaka afahantsika mitadiny tompo amin'ny fofeno etaeta izany amin'ity ity ara dia mba te hitondra tenin'Andriamanitra mahafinaritra aminao mbola vehivavy naneo etaeta teo anatrehan'Andriamanitra ihany satria zao mantsy ry havana malala
no fotoana sy vanim-potoana ijerevan'Andriamanitra ny olona tsirairay avy, ny olona tena mangetaeta azy, ny olona tena misisika ho eo aminy, ny olona tena tery, ny olona tena manana fahavononana, ny olona mametraka an'Andriamanitra ho lola arana mandrakariva amin'ny fiaina, reny olona ireny no tian'Andriamanitra anehoana ny voninazy sy anehoana ny heriny. Misy vehivavy anankiray ity zay ho tantaraiko aminao ny tantarany ato amin'ny Samuela voalohany toko voalohany ato efa diso fantatrao ihany izy ity fa hofitiniko ao anatin'ny minitra vitsivitsy ny tantarany vehivavy iray ity. Ato amin'ny Samuela voalohany toko voalohany andiny fahadimy zao mivaky ny teny amin'ny aran'i Jesosy fa ihana kosa no meny anjarandroa satria izy no tiany nefa nataon'i Jehova momba. Ary ny rafiny dia nanorosory azy mba hampalahelo azy mafy noho nanaovan'i Jehova azy momba. Ary izany no fanaony Elikana isa-taona raha niakatra ho any an-tranon'i Jehova ihany, ary izany koa no nanorosorena ny rafiny azy koa nitomany izy sady tsy nety ny hinan-kanina. Fa Elikana vadiny kosa nanao taminy hoe riana, nahoana no mitomany ianao, ary nahoana no tsy mety mihinan-kanina ianao, ary nahoana no malahelo foy ianao, tsy tsara lavitra mihoatra noho ny zanaka 10 mirahalava aho. Ary rehefa nihinana sy nisotro tao silo izy dia nitsangana ihany, ary elim-pisorona nipetraka tamin'ny sezany teo anilan'ny tolam-baravarany tempolin'i Jehova. Ary ihany dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy, sady nitomany dia nitomany, ary nivoady izy ka nanao hoe Jehova tompony maro, raha mba hitsinjo tokoa ny alahelo ny ankizivavinao ianao ka hatsiaro ahy, ary tsy hanadino ny ankizivavinao fa hanome azazalahy, dia omeko an Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy ho kasinkareza ny lohany. Ary raha mbola naharitra nivavaka teo anatrehan'i Jehova izy dia nodininy ela mivavany, fa ny teny anakapo ihany ka nimolony ihany no nihetsiketsika, fa ny feony tsy re akory ka dia nataony ely fa mamo izy. Dia hoy ely taminy, mandra-pahoviana no mamo ianao, esory aminao ny divainao. Dia namaly ihany ka nanao hoe tsy tompoko, vehivavy malahelo fanahy aho, fa tsy nisolo-divaina toka tsy akory, fa mamoaka ny atao-poko eto anatrehan'i Jehova aho. Aza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizivavinao, fa ny habeny ny fahoriko sy ny alaheloko no nitenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly ely ka nanao hoe mandehana somatsara, ary omen'Andriamanitra ny Israely anao ane izay nangatahanao taminy. Izay no vaky teny somary fohifohy lavalava izay no ho azavaiko ao anatin'ny minitra vitsivitsy monja ampahirezako anao amin'ity androany ity. Tsy novaky ohatra ny ampandohana le tantara fa efa fantatritsika loatra ny akamaroantsika zanak'Andriamanitra, itsika mpitori-teny dia efa imbetsaka no mitory an'ity tantara ny Iana dia tsisa fa vehivavy izay momba tamin'izany vanim-potoana izany no voalazany tenin'Andriamanitra, ary izy no renin'ny Samoela mpaminany. Raha fantatritsika tsara ny taran'i Samoela fa izany Samoela zany dia tena mpaminanin'Andriamanitra, mpaminany lehiben'Andriamanitra tao anatin'ny Baiboly. Fa nafinaritra dia Iana no nofidian'Andriamanitra le vehivavy momba, ny zaka fahoriana Iana. Eto zany mbola ty sitona anao ihany mba ampiseho zay etaetaponao zay eo anatrehan'Andriamanitra, satria araka ny teniteny am-piandona araka ny haben'ny etaetapo ao anatin'ny olona no hamalin'Andriamanitra azy sa nomezan'Andriamanitra azy zay ilainy. Ary ny etaetapo araka ny efa resakitsika ombeny dia tsy kobonina ao anatiny foy mangetaeta fotsiny ambony lakana mo fitenenantsika na hoe za fotsiny mba tena tiako iova mihitsy ty fiainako ty, mangetaeta ianao te iova ny fiainanao, mangetaeta ianao te iova ny vadinao, mangetaeta ianao te ohatra hitany voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, mangetaeta ianao te ho lasa lavitra amin'ny fiainana, kanefa ny dingana rehetra hatongavanao amin'io zavatra mampangetaetanao io indraindray no tsy vitatsika olombelona ny manatanteraka azy. Fa ny tena zavatra lehibe sy goavana le etaeta-po ao anaty efa zava-dehibe, fa arahana hetsika, arahana geste ty avelany, arahana fihetsika ho hitan'Andriamanitra zay rehetrarehetra zay, satria izany no endrika fanehoana etaeta eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izany androany te hampahery anao mihitsy ny mahakasika an'izay hoe fanehoana etaeta eo anatrehan'Andriamanitra izay. Iana dia vehivavy tena nijaly ara-panambadiana raha izay no azo ilazana azy. Za moa misy taona ny numéro téléphone dia apetrakatsika amin'ny écran eo, misy taona mba tononoko amin'ny vava ihany reny numéro téléphone reny ny antony reny dia angatahantsika vavaka, andefasantsika fijorona vavolombelona,
mety misy zavatra tianao mampangetahitanao ihany ko fanontaniana tianao hovaliana ratsoratra masina de alefaso na atsoy io numéro téléphone io fa ao anatin'izany no ahafahantsika mifandray fa ny zavatra ny akamaroany zavatra tsikarotro amin'ny alalan'ny numéro téléphone zay apetraka amin'ny écran ny soratra rehetra presque izay alefan'ny olona atao anatin'ny fandaharantsika manangana kristianina matanjaka de mahita vehivavy tena mijaly ary ampahoriny resaka ara-pitiavana amijaly ara-tokantrano tena milanja ny zioka tsy erany aina mitondra ny zavatra tsy tokony hoentina nefa de mitony tena ihany izy hoe misy vehivavy anankiray zay moa de tena nampalahelo mihitsy zay mivady anie ny tena manavesatra ny tena mampalahelo ny tena mafy amiko de zao ny mieritreritra hoe izay mivady reto anay ka mpanompon'Andriamanitra ao anandraikitra lehibe ao anatin'ny toeram-pivavahana zay misy anay fa sany io vadiko io ny manao tsinotsinona ny manitsakitsaka ny mampirafia amin'ny olona tsy lavitra fa mpiara mivavaka aminay eo ihany misy de tena zay ozy ny tena tsy zakako za ozy mba neritreritra hoe samy mpivavaka ato samy mpino tokony mba efa tsy izantsony no toetra fa ny akamaroan'ireo olona rehetrarehetra manoratsoratra ty amiko reo na miantso amin'ny laharan-tarby ao ny mitomany mizara ny fahoriny ao ny malahelo ao ny tena ila moy fo mihitsy ao moa de tonga de tsisy zavatra zay fa de tena hoe kivo mihitsy ahy ao moa de miteny manao hoe tena mba etao mambavaka andro amanalina araka ny teniko taminao hoe misy olona tena miinsiste mihitsy hoe mifoaza misasakalina reto mba etao mambavaka tsy ratsy akory zany zay anao zay vitanay ry havana malala zay de vonina izahay anohana anao ambavaka anampy anao amin'ny hevitra ratsoratra masina amin'ny zavatra tokony ataonao satria misy zavatra mantsy ilana fahendrena sy tolotsaina avy amin'Andriamanitra ihany ko mety amany olana zay atrehan'ny olona anankiray ary zany no ilana anay mpanompon'Andriamanitra tony fa zay kosa de tehiteny anao zay vitanay izahay ary Andriamanitra indray ndraikiny fa ianao no mila mampiseho ny fahaterenao hoitan'Andriamanitra etaponao hoe ho anatrehan'Andriamanitra ka zany mahatonga anay manasanao tsy am'salasalana hoe jereo tsara nataon'ity vehivavy ity vehivavy nijaly ara-panambadiana satria nampijaly azy ara-panambadiana de izy nampirafesiny vadiny ny rafesiny ty atao hoe lehilahy atao elikana ty lehilahy ty de elikana tena mpanompon'Andriamanitra mpanolotra fanatitra ao an'Andriamanitra ratsorina de tena hoe olona mpanao asa fisoronana mihitsy mandeha foana isa-taona moa tamin'izany vanim-taona zany no miakatra ny Jerosalema manatitra fanatitra fa io lehilahy io tsy manka mihitsy mety mba fa izao no lava-zava-doza nampirafy aniana izy nampirafy aniana tamin'ny penina moa voalazan'ny tenin'Andriamanitra raha mijery tantara ao ambony eo tsika ary io vehivavy atao hoe penina io ny mampalahelo koa de zao io vehivavy rafavy ny iana io ndray no niteraka fa iana de momba tsy niteraka nefa iana no tiany elikana bebe kokoa no le ipenina rafaviny izay niteraka fa iana momba de nataony Jehova momba tsy niteraka io nefa no tiany elikana bebe kokoa ary tamin'izany vanim-potoana izany de ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe nanorosory nampijaly azy andro amanalina ty vehivavy ty mety mifanakaikaiky teo ngamba ny tranondro zareo mety hoe le anankiray ravaviny etsy ampitetsy de ny anankiray etsy ampitetsy fa tena nampahoriny nampijaliany nanaovany SOS teny isanandro lazaina angamba fa vato boribory zany mantsy ny fomba fitenin'ny olona rehefa ilazany momba anao zany izy hoe tena vatoko boribory ianao rehefa tsy niteraka zay ry havana malara mafy zany ary nahatonga ny ana tena navesatra tao anatin'ny fony tao iana tena nalahelo fanao voalazan'ny tenin'Andriamanitra satria isan'andro de nanorosory azy nanao zay nampalahelo azy no nanaovan'ny Jehova azy momba ary magaga koa de Jehova ihany koa nanao anty hoe momba zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra raha veryn'ny tenin'Andriamanitra vaketsika teo indroa mihitsy hoe nataon'i Jehova momba iana Andriamanitra te hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika mety misy fotoana zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao androany tsy voatery ho fantatra hoe inona ary ny antony ty zavatra mahazo aty inona ary ny tena antony ty fa jereo tsara ny fomba nitondran'Andriamanitra ny fiainany ihany tao anatin'ny taona maro ny ranomaso ny fidranomaso foana ihany ny jaly nampahorina nanaovan'ny olona SOS teny nitondron'ny olona motra rangirangitin'ny olona angamba re zay no azo ilazana azy isan'andro fa jereo tsara fa ireo olona izay nanesoeso azy reo olona nanambanimbany azy reo olona tsy tia azy reo olona nahita ny fahorina nandritra ny taona maro ka nampahori azy nandritra ny taona maro reo ihany nataony Jehova nahita ny fomba fiasan'Andriamanitra tsy takatry ny saina tamin'ny fiainan'ity vehivavy atao hoe ana ity satria nahoana
Jehova nijery ny etaetapony ihany satria tao anatin'izany fahoriany ihany zany any e tao anatin'izany alaheliny ihany tao anatin'izany vesatra ra-tokantrano ny anjady tamin'ny ana izany dia ihana tsy mipetraka fotsiny tany etokantranony na nakanakaina tany na nitsetsetra fotsiny tao na ohatra ihany koa hoe nandefa karazana SMS tarisy hoe mba eo tamambavaka fa zao na zao fa nanao fihetsika ihana nandeha nakany amin'ny tempolin'Andriamanitra izy nandeha niazakazaka izy nakany amin'ny tempolin'Andriamanitra tsy niandro nizaniza fa voalazany tenin'Andriamanitra fa ihana rery tsy nisy olona marobe tao anatin'io tempolo eo fa ihana no nitsofoka tao misy olona mantsy ray havana malala ao anatiny efa be dia be ny eta mavesatra ao efa tangoronana trosa ratsorona dia efa tena hoe iletika mihitsy ianao efa tena mieritreritra ianao hoe niakavy niakavana raha tena tsisy azo idinana tsony enonao misy hoe misy karazana retina mahazo anao enao sady afa ampijaliany vadinao nitrosan'olona mitambesatra aminao ny ankizy tsy maintsy mianatra enonao mihitsy misy zavatra mitambesatra fa move izay zavatra be dia be tany saiko rehetrarehetra teo izay mba nanao fihetsika ve ianao teo anatrehan'Andriamanitra na neo etaetapo na neo fahatokiana teo anatrehan'Andriamanitra satria tadio tsara ny ry havana malala fa Andriamanitra mitady olona mbola matoky azy hatramin'izao Andriamanitra mila olona mbola miandrandra azy hatramin'ny androany Andriamanitra mila olona mbola mino ny heriny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha mbola niendriky ny fivavahana izay ataontsika anie ny fanehoantsika etaetapo ny fandehanantsika anatin'ny tempolin'Andriamanitra anaty fiangonana anaty trano fivavahana reny fampisehoana eo anatrehan'Andriamanitra anie reny fa mbola mino ny herin'Andriamanitra ianao hoe mino fanatrehan'Andriamanitra ianao mbola miandrandran'Andriamanitra ianao mbola olona manome manao zava-dehibe ny resam-pivavahana zany ny olona tadiavin'Andriamanitra ny eona ny heriny sy ny voninahity ary ihana dia natsapan'izany mihitsy hoe ty fahoriako ty tsisy afaka mamonjy amity ka tsy zavatra mahazo aty izy ary ny anome taranaka eo tsy maintsy Andriamanitra ihany no vahaolana amity ary zay natonga ny anatsy ny salasala fa lasa mandeha nakany hatramin'ny Jehova ho voalazany tenin'Andriamanitra nakany hatramin'ny Jehova ihany rehefa tonga tao amin'ny tranon'i Jehova izy tsy fotoana amin'ny fotoam-bavaka ny tao fa izy fotsiny tonga dia niantoraka teo anatrehan'Andriamanitra ny gogoko teo anatrehan'Andriamanitra namboraka ny tao anatin'ny rehetrarehetra gaga mihitsy hatramin'ny elim-pisorona ho voalazany tenin'Andriamanitra nahita azy nitomany izy nitomany io fa tsy naloka feo intsony rehefa mivavaka au lieu de tokony hiantsoantso mafy zany hoe ohatry nataony Bartimeo java hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko dia tsy nahavita nalao-peo tsony ihany fa ny molony fotsiny no mipetsipetsona ho voalazany tenin'Andriamanitra satria navesatra loatra ny fony satria mafy loatra ny fahoriany satria fa ela loatra no niaretany ny esoeso ny fanorosorenana nataon'ny rahavaviny azy ny fanaovana tsinotsinona azy tao anatin'ny tokantranony ary zay natonga ny ihana nitomany dia nitomany tsy naleopeo tsony ary mivavany fotsiny sisa nitsiketsika gagely fa manina mamonga ianao ny olona rehefa mivavaka ato anie miteny mafy efa manina anao tsy maleopeo tsony ihana ny nanazava manao hoe vehivavy malahelo fanahy be loatra ny fahoriako ary za mamboraka an'izay rehetrarehetra tanatoko eo anatrehan'i Jehova jerevo tsara ane ary Andriamanitra ry olona tena mitady anao ho tsotra toy ny zaza eo anatrehan'Andriamanitra tsy miolakolaka eo anatrehan'Andriamanitra tsy manafokafona eo anatrehan'Andriamanitra tsy manamboatramboatra fivavahana na zany mba hampahirezako foana ny mpino rehefa mivavaka dia aza mboarimboarina ny vavaka fa zay omponao fotsiny ny borahana aza sina formule be hoe tsy maintsy ohatran'izao dia ohatran'izao ny fomba vavaka misy moa ny olona rehefa mivavaka dia hatrany mifeoany aza miova daholy fa ny hoe mivavaka dia izao miresaka amin'Andriamanitra ary mamboraka ny ao anatinao eo anatrehan'Andriamanitra dia zay ao anatinao ihany no boranao eo anatrehan'Andriamanitra tsy mila fanamboaramboarana tsy mila makamaka tahaka an'izanizy ianao zay façon fetinao mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra zay no tadiavin'Andriamanitra ary za mampahery anao raha isan'ny mpino kristianina ianao aza zatra asina formule be tsy maintsy ohatr'izao dia tsy maintsy ohatr'izao tsy maintsy reny le atao hoe routine fombafomba mpivavahana misy ara-mony ny olona dia vavaka anankiray manana olana ara-bola izy dia le vavaka anankiray iny ihany nataony ampijaliany vadiny aprafesiny vady izy dia le vavaka anankiray iny nataony tsenjery dia averina impolo manana problème any amin'ny toeram-piasanana izy dia le vavaka anankiray iny averina indropolo manana problème ara-pahasalamana izy dia le vavaka anankiray ry havana malala ao amin'ny tompo ny hoe mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra za kory tsy midika hoe tsy mety le izy fa za kosa teteny aminao hoe boray le ao anatin'ny fonao bora ho hitan'Andriamanitra za fempena aza mboarimboarina zay rehetrarehetra momba anao mihitsy zay mihitsy lazainy eo anatrehan'Andriamanitra
fa iana de taky zany ny zavatra nataony nandoatra ny ao apoky eto anatrehan'Andriamanitra hoy izy marina fa nanampitamby azy satria tiany ny vadiny izy nanampitamby azy Elikana inona ny mampalahelo anao inona ny mampitomany anao zany eto tianao ry any ianao ane tiako no hipenina na de efa niteraka amin'ny ary ahy ianao ane mbola mihoatra kely fitiavako anao na de samby vadiko ary nareo roa mety nataony iana i Elikana zany izy za ve tsy mihoatra noho ny zanaka folo lava ny fitiavako anao fa iana tsy zay ny zavatra nitadiaviny iana zavatra nitadiaviny iana de izao mila mahita ny voninahitr'Andriamanitra ary na ny fomba ahoana hitako an'izany na ny fomba ahoana andraisako an'izany zay no ataoko zay na tonga ny iana lasa nandeha nakany amin'ny tempolin'Andriamanitra nakao amin'ny toeram-pivavahana zavadozany amin'izao fotoan'izao rehefa misy olona manana problème ka tsy tafatodika amin'Andriamanitra ny fony tsy tafatodika amin'Andriamanitra ny sainy mety hampiasa vola mankarena be aloha izy mety hampiasa fahaizana mampahalalana be aloha mety hampiasainy daholo zay olona fatapatany ambonimbony manamaizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa tena tsy afaka in'izay izy vao mitodododo any amin'Andriamanitra misy olona ne rehefa manana problème ohatry tony tsy any am-piangorana izy mitodododo fa misy olona ry mampanantena azy misy olona ry tenen'ny olona aminao hoe aty misy olona tena mahay hainy mihitsy ina le problème anao ampijaliany vadinao ianao dana folay mihitsy za fa nahita an'izany ary misy reny zay no mahatonga maiboly mandrara atsika ne re olona tsy andeha an-tany any amin'ny olona milaza azy ho tsindrin-javatra ny olona milaza azy hoe zay toeran-javatra ny olona milaza azy hoe za manana zavatra tahaka an'izao mipetraka ato anatiko za mahitahita zavatra tahaka an'izao ry havana malala ao amin'ny tompo ozina miampiozina no azonao raha any ianao no mandeha mitodododo manontany any ianao no mandeha mihazakazaka any ianao no mandeha mitotototo mitady famonjena tsisy famonjena omeny ny devoly anao zany ny devoly mpandaingy ary zavatra teneny ny devoly rehetrarehetra de lainga daholo satria reo mpanompon'ireo de dadan'ireo de zao rainy lainga ho voalazany tenin'Andriamanitra ka raha ny mpanompon'ny devoly ianao izy ianao mana hoe za tsy tiarana zany na izy aloha na izy nafana tsara izy nafana ratsy fa rehefa mahavaka an'ity problème ako ty fotsiny de alehako ny havana malala ao amin'ny tompo olana iampiolana ne ary indraindray latsaka ao anatin'inona tsy azo onerana tsony any ianao rehefa tafalatsaka ao anatin'ireny misy olona rehefa tojo problème mitojo hoady ohatr'izany any amin'ireny izy mandeha mitodododo mandeha miazakazaka mandany vola mankarena na de lavitra be miaka tendrombohatra aza mandeha makany de tsy ahoany zany mampalahelo ary ny zava-doza indraindray misy fotoana reny olona manome consigne anao any amin'ireny aomby asy ny dada mety tsy izy rehetra angamba aloha fa ny olona mbo nijoro vavolombelona taminay de tena mavita mampanao ny tsy fanao mihitsy reny any io mahazo anao io tsy maintsy manao an'izao ianao raha tianao hiva io fa misaviny io nasindra aniny ianao de ampidiny amin'ny raha vavinao ianao ampidiny amin'ny olona manodidina anao ianao ampidiny amin'io karazana olona antoeram-piasana anao io ianao ampidiny amin'ny raha fozanao ianao izy mihitsy nanao an'ity de ianao tsy maintsy manao an'izao ianao hatramin'ny marary ianao zavatra mbola mitondra retina indray ny ataony hatramina de zavatra na de maloto aza nataony reny hoan'ny olona anankiray rehefa tena poritra le olona teo sitrana de misy olona de mino an'izany hoe zavatra maloto no menanao ndray andro zay nahita vehivavy reny mpianakaviana anankiray ny problème an'ity vehivavy ity indray de zao disona sika loatra hono le vadiny masika be amin'ny zanany rehetrarehetra masika amin'ny olona tena hoe ohatrany hoe tsy azo ifandraisany de nisy olona nanoro-hevitra azy tena mijaly mihitsy nareo amin'ny oraga io fa zao ary misy olona mahay mahafolaka an'io mihitsy am'izay io tsy masika tsy miteny tsony io fa zao andao andeha ho any lasy ty rem-pianakaviany ty nandeha nidododo tany zany tantaranao an'izany zavatra tena marina ary olona tena akaika zany olona zany tantaraiko anao zany lasa nandeha nidododo tany aninona andeha amolaka an'le vadiny satria diso masika loatra olo zay nga fijeriny azy inona ozy ianao nitorohevitra nomen'le dadarabe nalehany tany manasay nareo tongotra nareo rehetrarehetra reo natramin'ireo ankizy ampijaliany le rangah reo de misasao ny tongotra ao de sasao koa ny tongon'ireo ankizy reo de raha nkely ty any anasanareo rehetrarehetra ny tongotra fa tsy atao rano be da be de tsy arina koa le rano fa tatazo amin'ny sahafa ary rehefa voataty amin'ny sahafa io de rehefa misakafo izy alaiva amin'ny tavoahangy kely de arotsay ao anatin'ny sakafo fa ho folaka io izy le dadarabe ry havana malara
Zavatoza ohatr' zany raindray no everin'ny olona fa hitondra famonjenao azy. Zavatoza ohatr' zany indraindray no didavin'ny olona many problemany. Zavato zany anie tena mpamosavy anie zany re olona. Savy tsy famosaviana hoe zany zavatra taraiko anao zany. Mampinana maloto olona mpamosavy no manao an'izany. Lotony tongotra rehetrarehetra amin'ny rano kely tatazana amin'ny sahava dia ino no atao anaty varin'olona ka tsy famosaviana ve zany. Ry havana malala, za mampahery anao ao anatin'io adinao io ve ianao, anatin'io zavatsarotra lalovanao io, ao anatin'io zavatra tena hoe tsy vitan'ny olombelona intsony mamazy, ndana midodidody eo anatrehan'Andriamanitra. Satria tamin'ity vanim-potoana ity ihana dia nahafantatra fa Jehovah natonga azy ho momba, ary zay natonga azy nandeha nakany amin'ny Jehovah fa tsy nitady zavatra hafa. Lasa nandeha nakany an-tranon'Andriamanitra ihana noho ny fahoriny, noho ny fampirafesany vadiny azy, noho ny fijaliany ty ihany ty tany an-tranon'i Jehovah izy nandeha niantoraka, niaraka tamin'ny alahelo, niaraka tamin'ny ranomasony, naneo ny etaetany teo anatrehan'Andriamanitra. Ary tao anatin'izany dia nahafinaritra dia izao. Ely-pisorona tsy nahalala azy hoe mivavaka mariny ity vehivavy ity. Fa noho nanazavy ihana manao hoe vehivavy malahelo tarea, mbola tsy nisotro zadivay zany ankizy vavinao, tsy mamo zany fa malahelo ato anatin'ny foko, manana problème tahaka an'izao manana olana ataoko zany, mety nanazava an'izay teo masony tamin'ny ely-pisorona angamby ihany. Fa teo ely no niteny anazy no nifantany tsara ny problème-ny ihana dia notsofiny ely rano izy. Hono voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ely ny teny eo amin'ny 440. Eo amin'ny 440 azavady indrindra. Aza mba atao isan'ny vehivavy tena ratsy fanany ankizy vavinao. Fa ny haben'ny fahoriko sy ny alaheliko no nitenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly ely ka nanao hoe mandehana somatsara, omen'Andriamanitra ny Israely anao ane izay nangatanao taminy. Ry havana malala, ny haben'ny fahoriny ely tsy nitododony taiza, tsy nitododony taiza, fa nentiny teo atongotry ny tondro. Nasehony etaetapony teo afaka izy, nasehony etaetapony teo iteraka izy, nasehony etaetapony mba teo afaka mitondro maso ataon'ny olona azy izy, ny fahesoesona ataon'ny olona azy, ny fanambanina, ny tondromolotra zay ataon'ny olona azy isan'andro isan'andro. Efa taona maro ely, tsy fantatra hoe firy taona nanambadiany ny Elikana fa tsy nety niteraka izy. Fa tamin'ny fotoana anankiray nahitan'Andriamanitra azy, naneo etaeta teo anatrehan'Andriamanitra tao amin'ny trano fivavahana. Dia napetrak'Andriamanitra tao am-bavan'ny mpanompony, tao am-bavan'ny ely-pisorona, ilay mpanao fanompoam-pivavahana tao amin'izany toerana izany. Ny teny tsodrano, ny tahina ny ely sy ny kibony. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa vao niala teo ely nody tany amin'ny vadiny, dia hono voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe nitsaika tao anatin'ny kibony ny zaza. Tsika moa hito miresaka amin'ity resaka hoe fivadikana ity. Raha mijery ny tantara eo tsika tamin'ny vakitsika rehetrarehetra teo dia hono voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe Elikana mba nanambitamby amin'ny Iana ihany, fa Iana sady tsy nety nihinan-kanina, hono voalaza ny tenin'Andriamanitra, zany hoe ny fadianina zany ihany. Fadianina satria fantatriana tsara fa tsy maintsy Andriamanitra ny resena lahatra many olany, zay vao mivay olana io. Misy problème ane ry havana malala, miandry anao hitodika amin'Andriamanitra fotsiny sisy, miandry anao hidodidody eo anatrehan'i Jehovah sisy, miandry anao tena atoky an'Andriamanitra, hiantehatra aminy, dia hivalina, hilamina ny zavatra rehetrarehetra. Misy problème tahaka an'izany. Za androany tena mampahery anao, anao zavatra lehibe sy goavana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Aneo ny heriny sy ny voninahiny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Hita manokana anao Andriamanitra, ny ahatongavany olonao eo anatrehan'Andriamanitra no ela, dia aneo ny fahagagan'Andriamanitra, aneo ny fahaiza-manao ny Andriamanitra, aneo ny fahatsarany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Nahoana no misy vehivavy le tena ny fadianina, ny dodidody teo anatrehan'Andriamanitra, satria voalaza ny tenin'Andriamanitra indroa vakitsika teo manao hoe tsy nety nihinan-kanina mihitsy ely Iana tamin'ity vanim-potoana ity, tsy nety nihinan-kanina, tsy nety nihinan-kanina. Fa rehefa vita nahazo an'ilay tsodrano avy any am-bavan'ny ely-pisorona izy dia miverina sakafo, ary rehefa tonga tany anatin'ny tokantrano ka nahalalaza ny vadiny dia nitsaika tao anatin'ny kibony tao izy Samoela zaza. Ry havana malala ao amin'ny tombo, vanim-potoana izao, inona daholo ny zavatra entanao mavesatra, inona daholo ny zavatra tena mila tsy ho zakanao, inona daholo ny zavatra tena hoe makarary ny fonao, makarary ny ainao, mila tsy ho zakanao. Ry havana malala, izay nahatonga Jesosy nanatsotra ny tanany hoe makanesa ty amiko,
misy fotoana ianao efa atsony Jesosy hoe makanesa ty fa itsika mihitsy tsy mety avy de reo tsara fa rehefa niantso amin'ny Bartimeo jamba Jesosy hoe atao makaty le jamba niantso azy Jesosy hitondra ny fahajambany teo anatrehan Jesosy on voalazany baiboly hoe niantsambontsambotra le raha lehilahy zany hoe izy mbola tsy mahita iny tefa nikoropadropaka kely na tonga azy patonga teo amin'ny Jesosy satria nanantena fa vitan Jesosy hainy Jesosy ny manasitrana azy ry havana malala mba te ahitanao mikoropadropaka kely oatra zany Andriamanitra mba te ahitanao tena matoky an Jesosy mba te ahitanao tena tery Andriamanitra mampalahelo mantsy rehefa misy olona tery izy tsy manao dingana izy tsy manam-potoana fa misy fotoana ny mpanompon'Andriamanitra ny dresseny elany teto raha vao tonga tsy tany amin'ny ely zafady indrindra iana tsy tany amin'ny ely anie iana no nandeha nidodododo hoe tonga de nakeny atongotry iana de nitaraina tamin'ny teo hoe tena mafy ny anaovany raha vavy koa ampirafesa ny vady koa tena tsy niteraka tsy zay ane nataony ihany fa lasa izy netoraka teo anatrehan'Andriamanitra fa misy amintsika kristianina am'izao vanim-potoana izao rehefa anaty olana ianao ao anatin'ny ady ianao tonga de ianao ny ao anatin'ny sainao voalohany indrindra zarainao any sujet de prière no io daholo mba hitao mambavaka ty zavatra ty mba hitao mambavaka ty mba hitao mambavaka ty tsy ratsy akory zany fa zavatra lehibe zany fa tsy ny olona no entinao mitondra mambavaka fa ianao sanatria tsy anana fotoana hivavahana kory am'le eta mavesatra ao tsy mety zany eo anatrehan'Andriamanitra fa ny tena mety de ianao no mampiseho fahaterena ianao no mampiseho fahavononana ianao no atao vitan'Andriamanitra fa tsy mety aminao intsony ny milonjo ny zavatra tsy tokony ho entinao baiboly de milaza hoe aza mety asiana zioga tsy atonina anareo rehefa misy fahoriana manjady aminao misy zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao hitanao mihitsiny hoe efa tsy mety tsy tokony ho entiko intsony ty mahazanak'Andriamanitra meo an Jesosy hoentiny ndana tolory an Jesosy dododohany am Jesosy ndana makany tongotry ny tompo na misy mahita na tsisy mahita ihana angany eritreritra akory hoe hitany ely fa izy tsy tia lalan'izany tonga de tena tongotry ny tompo izy tonga de tao am-piangonana izy niantoraka ary tamin'Andriamanitra no lazainy ny etahetapony rehetra ry havana malala vanim-potoana zao any hotsika an'izany etam-pamaraparanana de tia nentana ny fonao tia hikasika anao mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny androany ty manoloana an'io zavatsarotra zay lalovanao io mety mahatsaro mihitsy ngamba ianao hoe misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra zay ataonao mety hatram'izay ianao mety nilamindamina foana ny fiainao fa tatoato re anao misy zavatra otra mikatsokatso zany fotoana mety zao ndao hitoraka eo anatrehan'Andriamanitra raha hitanao tatoato fa nisy zavatra ohatrany tsy nandeha araka ny tokony ho izy zany ndao borao eo anatrehan'Andriamanitra mety misy zavatra miafokafona aminao koa any ambadimbadika any mety mitovy problème anty problème niany ty koa ianao ao anatin'izao fitombavako mbana fifadikanina zao ohatrany tsy nanany ana hanina fa tonga de netoraka teo tongotry ny tompo de ndao mba hanao an'izany tsika za mba tena mba te ahitanao hoe metanetana mihitsy anatin'ny fonao any mampandevitra zavatra rehetrarehetra tsy mila dera dokana miandro fitseran'olona nizaniza manoloana ny olana sy ny ady zay atrehanao fa ianao mihitsy ny tery alany io ianao mihitsy no mitady ny fomba rehetra andresena lahatra an'Andriamanitra miantoraka eo anatrehan'Andriamanitra ahafahany io zavatra rehetrarehetra io de matoky afa an'io zavatra lehibe takizay nataony tamin'ny ana ary Andriamanitra tsy ela nodiny ana tany ato mitokantranony ny arahany tamin'ny vadiny ny ela de nitsaika niaraka tamin'izay zazakely ary mafinaritra de izao zay zavatra nitenen'ny ana tamin'io vanim-potoana io tsisy namidilatra zazalany nangatahany ana de isangoela zazalany no nomen'Andriamanitra azy ry havana malala manakaripasoava zany Andriamanitsika na inona problème anao na inona nahatinao ny atongavanao anatrehan Jesosy no ela de aneo voninahiny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ataontsika ndresy lahatra ny tompo ataontsika hitady ny fomba rehetra mba hitsinjovan'Andriamanitra manokana ny fiainanao za mahita hoe fa mitondra mambavaka anao ihany zay za mahita hoe voarayanay daholo reto karazana SMS rehetra nalefanao reto tena hitako daholo reo voarayako daholo reo ary za no responsable andreo anatrehan'Andriamanitra raha tsy mitondra mambavaka anao fa za te hiteny aminao hoe asa netehitra fotsiny hoe ka ny fiasan'ny vavaka ny marina ozy ny sasany no mahery indrindra tsy mba fiasan'ny vavaka ny maro fa fiasan'ny vavaka ny marina de ianao fatany tsara zany me satria nareo marina na hoe fiasan'ny vavaka ny maro ndray ozy zany de mieritreritra izy rehefa be deabe ny zarazarany any sujet de prière iny de mivaly ny vavaka ny tena marina engany mba amaly anao Andriamanitra fa ny tena tsara indrindra ianao no maneho ny etaetaponao eo anatrehan'Andriamanitra tongava ao anatin'io fitombavaka io amin'ty alarobia ty zao amin'ny valo sasany maraina raha maraina androany maraina ianao mahita an'ity fandaran'ity de rehefa avy eo amin'ny valo sasany tsika
miaraka ho atsika eto amin'ny 3 frère andrevanambonjanary amin'ny valo sasany ndao hitondra le tahitapotsika eo anatrehan'andriamanitra ary za koa tehiteny aminao hoe aza miandro problème be zany e aza miandro olana zany aza miandro zavatra sarotro zany vao iantoraka amin'ny tompo ahampy anao ny fahasoavan'andriamanitra ary vonina eo voninany eo amin'ny fiainanao andriamanitra na de efa milamina tsara sy mandeha araka ny tokony izy ary hafa zany ny olona manana fifandraisana akaiky amin'andriamanitra zany ho voaro tanteraka ianao ho voaro ny ainao ho voaro zay rehetrarehetra tononona hoe anao hiditra antsetra amin'ny fiainanao andriamanitra tsy tafiditra tsony ny devoly rehefa andriamanitra no manjaka eo ka manasa antsika amin'ny valo sasany amin'ny alarobia ity na ny ety amin'ny bypass zany de atoroko indray mandeha raha ety amin'ny mandro seza ety ianao eto mandro seza eto no mandeha bus nambo manambola de miazo an'iny lalina nambo manambola iny ao aloha kely ao tsy mandeha lavitra akory 10 minitra raha be indrindra de ahitan'le hoe mahasoa ianao misy soratra hoe amitié jardin satria misy mpivarotra voninkazo be da be eo ambavadin'io toerana io de afaka mitsofoka ao tsy misalasala ianao de ao tsika no iona amin'andriamanitra amin'ity alarobia ity ny eto amin'ny 3 frère moa andrevanambonjanary de ato ambanindriantsika ao anatin' zay vavaka ambana fivadikanina zay inoko fa rehefa anketaeta hitady an'andriamanitra ianao de andriamanitra ihany koa mitady an'izany olona manketaeta hitady azy zany ary de aneo ny voninahiny eo amin'ny fiainanao ny tompo ao anatin'izany rehetrarehetra zany vavaka ao anao na de efa misy ady ary anao de tsy andry amin'ity fotoam-bavaka ty andriamanitra de efa hetsika eo amin'ny fiainanao fa aneo sahady ny voninahiny ao ambadiky ty vavaka zay ataoko ity ivavaka tsika tompoko misaotranao atompo raha afaka ny fampizara tamin'reto mpanomponao reto izay teninao zay mino andriamanitra fa isiako ny lehibe eo amin'ny fiainan'izy ireo zany raha tonga an'izy ireo andray fanapahakevitra entitra mba tena ho mpanomponao ho fitaovana lehibe ho pelatananao mba tena hoe lisy etaeta sy fahaterena lalina ary isy herin'andriamanitra manka nangy an'izy ireo any amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy azy any ahafahany tena maneo zany fahaterena zany eo anatrehanao de aneo voninahitra sy ny herinao ianao nininona adiny nininona olana nininona zavatsarotra lalovany nininona mafy ny zavatra midona aminy amin'izao ora 7 taona zao de mivavaka andriamanitra mba hidiranao antsetra sahady mba handraisanao antarana sahady mba haneonao fahatsaranao sahady ao ambadiko zao vavaka ataoko izao misaotra indrindra tompo ho tahinao manokana ny fotoana ny arahanay teto hitahinao ihany koa ny fotoana iarahanay anatin'ireny vavaka sy fivadian-kanina fotoam-bavaka mivantanay ireny ho atrehanao ane zany fotoana zany ary nizaniza tonga mangetahitanao de atsapa sy ahita ny voninahitra ao izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen zay ny fotoana rahantsika teto mino fa nahazo hery anao tao anatin'izay rehetrarehetra zay na izany naty zany nefa de afaka miantso ihany ianao ny 033 16 040 77 033 16 040 77 zay ny laratarobia fa atsika mifandray raha misy zavatra tianao ifampiresahana amin'ny tenanay na misy zavatra fangataham-bavaka ihany koa mba tianao hoentinay amam-bavaka na ihany koa misy zavatra tianao azavaina bebe kokoa de afaka miantso an'izay laratarobia fa misoratra ihany koa eo amin'ny écran eo ianao ireo no laratarobia fa atsika mifandray samita in'andriamanitra tompoko amin'ny fotoana manaraka madame Larissa Lidi raha ndriary malalana teto amin'ny fanolorana iva no tetsy amin'ny lafiny ara teknika tahiny tompo manangana kristianina matanjaka manangana kristianina matanjaka fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amitié TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lidi randry ary malala manangana kristianina matanjaka mitsangana